Yaraka hijery tetin'Andriamanitra tsika aloha hevitra tsika rahantsika mijery androany dia hoe aza manadino. Matsy dio na manao dia teneny izy hoe aza manadino. Haitsika menakavy zay. Misy an'ilay hira itsika mantsy hoe aza manadino ary mpihaino vavaka. Misy tandabe anay zay dia zay foana ny hira aza manadino dia zay mihitsy ny loha hevitra androany hoe aza manadino. Amen. Filipianina toko 4:7-7 melohan'le rahantsika mijery ny aza manadino dia aloha mba jerentsika aloha ny hoe tokony hanadino. Filipianina toko 4 dia ny andininy 7:7 le rahantsika mba mijery vetivety azafady toko. Filipianina toko 4 dia ny andininy 7:7. Tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra oriana ka miezaka nahatratra izay zavatra eo aloha. Amen. Ny anankiray aloha nefa melohany hoe inona ny zavatra tokony tsy ho adinonao mihitsy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia misy zavatra nefa ny tokony tena hoe mianatra mihitsy tsika manadino. Paoly zao dia nametraka an'izay mihitsy zany tamin'ny fiainany, ny tanjony manokana dia hoe manadino ny zavatra aneriana ary miezaka manatratra ny zavatra eo aloha. Dia tsika koa tokony hianatra an'izay tsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, hoe misy zavatra zany tokony tena ianaranao mihitsy ny manadino azy. Amen. Misy zavatra tokony tsy ho tsaronao mihitsy, tokony avelanao atory any, tsy kitihana tsony, tsy etsehana tsony, adinona mihitsy. Zay teny Paoly zay, mba hahatonga azy afaka hanatratrany eo aloha dia mila manadino ny zavatra aneriana. Ny anisany tokony tena adinontsika mantsy dia le teniny hoe tsy ataoko fa takanefa nahazo ny tenako. Zany hoe tsy ataoko fa takanefa tanteraka sahady aho. Nisy zavatra be dehibe, nisy tsy fataterahana be dehibe tamin'ny lalana, fa niezahany nadinona sy ny napetraka mihitsy reny dia niezaka izy nanatratra ny zavatra teo aloha. Ry havana zay manatrika eto, mbola averiko amintsika indray fa ny fahotana zay efa nibebahanao tamin'ny lasa rehetra, aza tsaroana tsony reny, aza vela hiampanga sy amely anao tsony reny, fa manavesatra anao ny fitondranany reny. Zay faharesena na fahalemena fony anao mety nienjera tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia aza vela hibanao an-tsainao tsony reny. Fa ny tena marina tokony ny fitiavan'Andriamanitra ny banjinina amin'izao sisy zao hanatratra ny zavatra eo aloha, tokony tena banjinina hoe hiezaka hanatratra ny famasinana, hiezaka hanatratra ny sitrapon'Andriamanitra izay mipetraka eo alohantsika, manadino ny zavatra aneriana. Ny devoly dia amerina ny zavatra aneriana ao an-tsainao foana, indrindra ny zavatra izay tsy mahasoa anao. Ny devoly ange tsy hampatsiaro anao mihitsy rehefa mananona ianao hoe ianao ange efa nanaovan'Andriamanitra fahagagana taloha fa mahery izy, devoly anga hampatsiaro an'ireny. Fa ny devoly zavatra tsy mahasoa rehetra dia zany apetraka ao aminao foana mba hatonga anao avesatra amin'ilay fanompoana an'Andriamanitra. Dia zay no mahatonga hoe mianatra mihitsy ianao manadino ny zavatra teo aloha. Rehefa nekenao tamin'Andriamanitra ka nibebahanao ny fahotanao anankiray efa navelan'Andriamanitra zany dia misaoran'Andriamanitra dia mandeha miezah manatratra ny zavatra eo aloha. Amen. Ohatran'izay koa hoe rehefa misy olona nanao fahadisoana taminao na nisy zavatra natao amin'ny olona taminao tsy tena nety sy ny sisa, reny matetika tena tsarotsika foana. 20 taona ty ariana dia mitantara amin'ny olona tsika dia ohatrany vao omaly mihitsy, ohatrany vao omaly mihitsy ilay olona le nanao an'izao, tena amin'ny détail tena incroyable. Tany saina dia zao mihitsy, zao daholo mihitsy ny teniny, zao mihitsy ny teneniny paster, ahoana moa ny amelako an'izany kosa. Ry havana zay manatrika eto, mila mianatra manadino ianao, manatratra ny zavatra, satria tsy mahasoa zay ka, tsy mahatsara ny fanompoanan'ny tompo zay, dia mila mianatra mihitsy ianao hoe mahay manadino. Raha amin'ireo zavatra tsy mahasoa dia aokantsika ho tahaka ny trondro. Ny trondro no biby anisan'ny tena malaza hoe mora manadino indrindra. Ny trondro zany raha manambady dia afaka adinony ny vadiny iny raha pitsona ny tarehiny. Zay ny trondro.
na ny zanany ary mety tsy ho tsara ony hoe ty le zanako ty. Afindranao toerana izy a, dia ao amin'iny toerana iny lazainy fa tao ihany izy taloha. Dia miaina tsara izy, milamina tsara izy, falifaly tsara, zay ny trondro. Dia aokitsika tereo kristianina trondro daholo raha ny zavatra tsy mahasoa ny resahana. Amen. Raha ny zavatra natao amin'ny olona anao, raha ny tsirariny sy ny sisa, aoka tena ho trondro ianao dia malaky manadino an'ireny, malaky mamela an'ireny ianao. Le zavatra matafitohina rehetra, aoka ho trondro ianao. Andrenangentsika elefanty, mahatsiaro foana, mahatsiaro. Fa manaova tahaka ny Paoly hoe miezaka hanatratra amin'ilay eo aloha dia manadino mihitsy ny zavatra ny ere. Madama sy Ramose izay manatrika atao, tsy tena tsara ho ahy io tsy manadino io. Aiza ve dia mifamalinareo dia zavatra efa tamin'ny roa taona lasa tamin'ny 24 février averinao ndray, sady ianao koa nefa nanao an'izao koa e. Ka lazainao fa tsy adiniko e, tsy adiniko e. Fa raha izany no izy tsy tena mahasoa anao zay, tsy lamina mihitsy ny olana mivady, tsisy zavatra tena fa mianara manadino dia atao vipaibay ny lasa dia mijery no avy miaraka amin'Andriamanitra, jery no avy miaraka amen. Zay zany le izy, fa tsy ny zavatra rehetra nefa ny tokony ho adinona ohatr'izay daholo. Fa misy zavatra na dia lasa tokony tena ho tsaroana, ary zay aloha hevitra androany hoe aza manadino ianao. Ka ny aza manadino voalohany a dia ao amin'ny Salamo 7:1 a, dia antsika mianakavy ny 9:7 a, dia zao no lazain'i Davida: zavatra tsy tokony ho adinona mihitsy, ny falemenao efa navelan'Andriamanitra adinoy ireny. Aza vela vesatra intsony efa navela eloka ianao. Ny ratsy nataon'ny olona adinoy mora foana, ny tsy nety nataon'ny vadinao na ny zanakao mianara mihitsy mahay manadino an'ireny ianao mba hahatonga ny fonao adio foana. Fa misy zavatra nefa tsy tokony adinona, dia zao no voasoratra: aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Zay aloha ny tsy tokony adinontsika mihitsy zay, hoe amin'ny fiainana dia aza adino mihitsy ny fitahiny rehetra. Alleluia. Aza adinony reny, fa tokony ho tsarontsika foana reny, tokony ho ambavatsika foana reny, tokony hipetraka. Jereo keny ny Davida tany saina mihitsy zay mamela ny eloko rehetra, manasitrana anao, nanafaka anao, nanao an'izao taminao, nisy an'izao nataony. Aza adinony reny. Raha amin'ireny tsika tokony tena ho elefanta daholo, hoe tena mahatsiaro tsy mijanona ny fitahin'Andriamanitra rehetra, mamerimberina an'ireny foana, miderana Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra hoe noho ny fitahiny rehetra. Rehefa ao anatin'ny zavatra milamintsika ny fiainana dia mora mahatsiaro. Rehefa misesisesy ilay fitahina, tena malaky mahatsiaro mihitsy. Ohatra hoe nisy olana ianao dia mivaly olana, dia rehefa avy eo indray nisy fitahina ohatra an'izao, dia avy eo nisy an'izao, dia avy eo dia mora tsaronao daholo. Tena voatavy mihitsy tamin'ny taona ty, mijoro fa olombelo ty taona 2017 ty no tena taona fitahina ho amin'izy, tena mahafinaritra fa nisy an'izao, nisy an'izao. Fa rehefa ao anatin'ny zavatsarotsika adinontsika daholo reny. Tsy mahay mahatsiarotsika rehefa ao anatin'ny sarotra. Fa ny Baiboly milaza hoe aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Rehefa misy olana nge sarotra ny mahatsiaro e, raha vao adinonao nefa ny fitahin'Andriamanitra dia sarotra ho anao koa ny hamaky an'iny olana. Fa rehefa tsaronao ny fitahin'Andriamanitra dia ho tsaronao hoe Andriamanitra nge mahatoky e, Andriamanitra nge efa nanao an'izao tamiko e, Andriamanitra nge efa namonjy ahy e, Andriamanitra nge efa nitany fiainako teo aloha e, ka inona moa fa dia mahatoky azy indray. Dia na ny olana azy ho vakinao mora foana rehefa feo. Aza adinona ny fitahiny. Rehefa mivavaka ianao dia mba tsara reny isaora. Hitanareo tena problème be mihitsy ange. Vavakatsika aloha tena miantso an'Andriamanitra mihitsy, miantso andro sy fadikanina mihitsy. 3 andro fa mifady alina mitady an'Andriamanitra, mitaraina mambavaka imbe lehibe mampangatabavaka aty aminay mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa. Fa rehefa azonao ilay zavatra nangatahanao dia
mba ohatr'izany ve ny fahatsiarovanao azy aloha hoe tena tsaronao tsara mihitsy sa voazo ilay izy dia zay koa ny vita adino tanareo le ohatran'le olona le ampitsika reny hainy tsara mihitsy ny miantso anao ahoana tsy miara salama ve hatria mitady zavatra izy fa rehefa tsy mitady volantsony izy tsy miantso anao tsony koa izy aoka tsy anao tak'izany tsika kristianina fa tsika kristianina tokony tena atsiaro foana an'Andriamanitra aloha ny fitahiny atsiaro misaotra atsiaro akasitraka an'Andriamanitra atsiaro tena hoe Andriamanitra misaotra ny amin'izao dia verena matetika mihitsy za tena mampahirana hoe manana ianao kahery fitahiny amen mba teny aloha na manao akaikana hoe mba manana kahery fitahiny ianao dia inona indray zany fampianarana vaovao hoe kahery fitahiny zany tsy zavatra tsy ara-baiboly akory zany fa tsotra kely fotsiny hoe manana ianao kahe dia marika eo ao ny daty zay valibavaka voarainao rehetra sorata eo hoe tamin'izao dia nataon'Andriamanitra n'izao tamin'izao dia natao sorata eo dia zavatra hitanao hoe lehibe sy manandanja natao tompo tamin'ny fiainanao dia sorata eo daholo asio daty mazava tsara dia io kahery fitahiny io vakivaky io matetika io fa hitanao fa na misy inona mitranga dia anampinoana foana ianao satria tsaronao le zavatra natao ny tompo rehetra manana kahery fitahiny sorata eo ny teny ange mandalo ny soratra no mitoetra ozy ny gasy ny mahatonga antsika mora manadino ange tsy tena raisitsika mba raiso tsara daholo hoe tamin'izao dia nisy amin'izao dia zao nataon'Andriamanitra efa falifaly ianao aloha fa za ilaza aminao hoe anaky 5 sy 6 fotsiny amin'ireo no vovakinao dia tsy vakinao hatramin'ny farany indray no le kahery fitahiny fa lasa indrainao andohalika manao hoe misaotra Andriamanitra misaotra fa nisy anareto ary hoadinonao ny olana hoadinonao na le zavatsarotrara fa ampahirezany le fitahin'Andriamanitra teo aloha ianao dia atokony tompo aza misy adinoana ny fitahiny rehetra amen zay zany zavatra anankiray lehibe zay aza mba adinoana reny soraty reny tantarao amin'ny olona reny lazao ny afo reny atonga anao tsy anadino azy mihitsy ary misoran'Andriamanitra foana ny amin'ireny fitahina reny ny zavatra faharoa zay hoe aza manadino faharoa petera faharoa toko voalohany dia ny andininy fahasivy petera faharoa toko voalohany dia ny andininy fahasivy dia rehefa hita dia mba irantsika mijery amin'ny anaran'ny tompo Jesosy fa izay tsy manana n'izany zavatra izany kosa dia toa-jambaka tsy mahajery lavitra sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny eto petera dia miresaka karazan'olona ny karazan'olona zay resahan'ny petera dia olona efa kristianina ihany olona efa tena nanompony Jesosy ihany fa nanana olana tamin'ny ara-panahy ny antony nalaky nanadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany nalaky nanadino ny famelan-keloka azo ary zay koa ny tena fakapanahy anankiray mila resentsika ry havana zay manatrika eto le hoe mora manadino ny famelan-keloka ianao mora nanadino hoe nodiovin'Andriamanitra ianao rehefa mandeha tokoa mantsy ny fotoana mandeha dia mahalala n'Andriamanitra tsika dia rehefa mandeha dia efa manomboka ohatrany hoe misy fotoana ohatrany efa manomboka latsa-datsaka le ara-panahy dia efa manomboka manaonao foana efa manomboka mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny antony indraindray rehefa manomboka adinonao le hoe za angeka midiovin'Andriamanitra dia efa manomboka miala amin'ny lalana indray ianao fa raha tsaronao foana hoe taiza moa ny toerana nisy anao taloha dia zay fahatsiarovanao zay no hiaro anao hitoetra foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny famarinana le famelan-keloka tsaronao iny no hiaro anao hoe zava-dehibe ny nataon'ny tompo tamiko dia hijoro tsara ianao ny olona miala amin'Andriamanitra ke ny akabeazany nanadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany nanadino nahita fiainana hafa nahita rendrarendra to tsara ndray angamba le rendra adinony hoe izy angeka voageja taloha izy angeka niaina tamin'izao efa nosasaniny Jesosy reny adinony zay dia lasa manomboka mangatsika sy miala aza manadino ny famelan-keloka no raisinao zany aza manadino nanafahan'Andriamanitra anao zany mihitsy fa raha voadinonao hoe olona nafahan'Andriamanitra ianao dia ilatsaka ao anatin'ny fanangezana indray ianao rehefa
aza adino fa olona no vidiana lafo ianao tamin'ny rano Jesosy voafezaina. Aza manadino. Misy ohabolana anankiray ao anatin'ny Baiboly ao dia hozy izy hoe ny kisoa vavy efa nisasa no verina misopotaka indray. Ny antony mahatonga an'ilay kisoa verina misopotaka indray rehefa madio tsara. Dia tsy jerena ndry za ty efa madio. Adinony le nandro teo dia lasa indray izy. Raha vo adinonao mihitsy efa nosasana ianao dia hiverina aloto indray ianao. Fa ao ka ho tonga saina foana ianao hoe za efa madio, za efa nidiovin'i Jesosy ka andeha handotony tena tondray ve aho. Za efa namasinina rano Jesosy dia andeha ho any amin'ny zavatra tsy mety indray ve aho. Ahoana zany? Tsarovy isanandro zany. Dia hiaro anao zay tsy anaonao foana. Hiaro anao zay tsy andeha ho any amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy ny namonjena anao, tsarovy ny nanafahana anao, tsarovy fa tany maizina ianao no nentina ao amin'ny mazava. Ao ka ho tsarony isanandro zany hoe za ange tany maizina taloha ao amin'ny mazava zao ka tsy mety tsony raha mbola ho any amin'ny maizina indray. Tsarovy zany. Aza malaky manadino an'izany ianao mba ho fiarovana anao hijoro tsara amin'ilay fanompona an'Andriamanitra, hiorina tsara amin'ilay fanompona ny Tompo aharitra hatramin'ny farany. Izay ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo izay tokony tsy ho adinona mihitsy. Jakoba toko voalohany dia ny andininy 5:20. Dia izao no voasoratra. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana ka maharitra n'izany raha tsy mpiay no manadina fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Ao ambony eo Jakoba dia miresaka mikasika anao hoe akompakano ny tena ianareo fa tsy mpiaino fotsiny ihany. Dia eo ambanimbany eo ambariny misy karazan'olona koa zany tokony hitandrina. Dia ireo antsoina hoe mpiaino manadino. Zany hoe misy zavatra ampianarin'Andriamanitra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia malaky manadino, malaky tsy mahatsiaro an'iny zavatra iny. Ary zay ny avana ny tena hitako hoe olana tsy hoe ny mpampianatra tenin'Andriamanitra ny tsy ampy. Saorana ny tompony amin'ny mpampianatra rehetra, tsy ny mpitory-tena mihitsy ny tsy ampy, tsy ny Baiboly ny tsy ampy anisany, tsy ny feon'ny fanahy masina no tsy ampy, fa tsika mihitsy ny tena mora manadino. Mora manadino an'ilay tenin'Andriamanitra, mora manadino ny fampianarana, mora manadino izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Tsika hany ka ohatrany hoe manaonao foana ny fiainantsika matetika indraindray izy satria mora manadino. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tsy natao henona fotsiny io. Io nge tsy natao, hitanareo mikabary no natao henona fotsiny. Hoe na tianao na tsy tianao dia mihaino ianao dia elo ianao dia efa avy eo dia zay dia samy mody eny an-tranony dia vita. Fa ny toriteny tsy tokony ataontsika ohatr' izany. Ny fampianaran'ny soratra masina tsy tokony ataontsika ohatr' izany. Fa tokony tena olona tena hatsiaro tsara mihitsy ianao hoe zao ilay sitrapon'Andriamanitra, zao ilay voasoratra, zao ny lazaina. Dia tsaronao iny fa indraindray antsika manadino e. Dia zay ny tena olona. Tsy mampandroso mihitsy raha vao manadino mora foana ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa ny olona tena mandroso amin'ny ara-panasa ny fanompona amin'ny Tompo dia ny olona tena mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tsy mpiay ny mpanadino fa mahatsiaro tsara hoe zao ny lazain'ny Baiboly, zao ny ampianarin'ny tenin'Andriamanitra, zao ny lazain'ny soratra masina. Mora manadino isika ry havana. Za moa miteny an'ity foana ary mbola averiko aminareo hoe tsaitsainao ane hoe firy taona ianao zay no nivavaka. Tsy hoe nivavaka ohatrohatran'izao nanolo-tena ho an'i Jesosy. Firy taona ianao no tena nanolo-tena ho an'i Jesosy. Dia raha averina ny tenin'Andriamanitra efa renao rehetra, na tsy asiana toriteny intsony ary mandrapahafatinao tokony mampy anao zay. Dinio ane zay fampianarana efa retsika hatramin'izay taona maro nanompoana ny Tompo zay, na tsy mihaino toriteny intsony ary ianao tokony tena efa ao zay. Inona tsy efa renao? Ny momba an'Andriamanitra efa tsy miafina aminao. Ny momba ny asan'ny fanahy masina, ny momba ny finoana, ny momba ny fiainana feno famarinana, ny fiavian'i Jesosy, ny fanasitranana, ny vahaolona, efa rentsika daholo.
olana ne dia tsy any aman'Andriamanitra fa le mpiaino no mora manadino. Mora manadino dia ohatrany hoe falifaly fotsiny tsika. Ohatran'le vonafafy tany amin'le Tanimarivo ambony Vatolampy, falifaly fotsiny. Tena fa ohatrany mora manadino dia tsy tena mipetraka tsara ny havana izay manatrika eto. Aoka hianatra mihitsy ianao hoe atsiaro izay tenin'Andriamanitra nomeny tompo anao. Aoka hianatra rehefa misy andalana tena mangin'Andriamanitra anao dia aoka atsiaro ianao fa aza malaky manadino ry havana. Aza malaky manadino. Jesosy dia tena niteny tamintsika izy fa isika indraindray no manadino. Dia izay no mahatonga manao. Hitanao rehefa manafatra ny zanakao ianao ka manadino izy dia ahoana? Tsy tonga dia tezitra ianao miditra vany satria tsy natao hiaraka amin'ny tokony izy ilay izy. Variana izy dia adinony. Dia ohatr'izany koa ny antsika. Andriamanitra tena manome ny toromarika rehetra ilaintsika amin'ny fiainana manompo azy. Ahatonga antsika hijoro foana, ahatonga antsika ahery, ahatonga antsika tsy ho resin'ny devoly, ahatonga antsika tena hoe afaka tena hiaina amin'ny fiainana madio. Fa manadinontsika indraindray dia lasa voan'ny olana antsika rehefa avy eo. Olana ara-panahy eny an-dalana eny. Aza mpiaino manadino. Amen. Teneno mihitsy aloha na manao azafady indrindra mba hijojo tsara izy dia mbanjino tsara mihitsy dia aza mba mpiaino manadino. Ny tena ahafahanao matsiaro tsara na ianao mamaky baiboly io na ianao mihaino toriteny io dia ataovy izay anananao an'iny an-tsoratra. Dia vakio matetika ohatran'ilay kahie amin'ny fitahiana teo. Fa tia indray zany kahie amin'ny toriteny. Dia manoratra ianao. Dia tsy hoe manoratra, aza mba manoranoratra amin'ny taratasy kely mitsingalangalana. Rehefa avy eo iny taratasy kely iny rehefa te-handra numéro téléphone-n'olona ianao dia ao ihany. Dia anaty fako nefa raha iny tsy nivakinao akory. Zany moa, zany efa handray tamin'ny taratasy kely koa taloha. Haiko tsara mihitsy io. Avy eo misy zavatra tiana soratana amin'iny, ao amin'ny taratasy kely iny daholo zao rehetrarehetra zao, ny kisoa, ny vorona, ny gana, ny gisa. Rehefa avy eo tsy hitanao hoe inona koa tia korotana vety, ary ianao nefa ao ilay tenin'Andriamanitra ny tenen'ny tompo taminao. Fa raiso tsara amin'ny kahie kely ataovy mihitsy. Raha ohatra ka tsy mifantoka ianao hoe sady mandray toriteny aty am-piangonana no miaino, dia aza mandray aty am-piangonana. Fa raha vao tonga ilay trano ianao, ny zavatra ataovy voalohany tonga dia soraty izay nitenen'ny tompo taminao mba hahatonga anao tsy hanadino azy. Soraty. Ozana hoe ka tsy mety amiko ilay am-piangonana, tsy maninona izany. Ilaina ianao mifantoka tsara atao am-piangonana. Tonga ianao rariva, ny ataonao voalohany aza mahandro vary mihitsy aloha raha tsy voasoratra tsara ilay sakafo tsaratsara kokoa noho ny vary dia ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy hanadino ianao. Ry havana, ilaintsika izany. Izay no mampahery antsika. Fa ho reraka ny mpitoriteny. Ny fanahy masina moa tsy ho reraka mihitsy. Fa ny mpitoriteny mety ho reraka ihany. Ka efa ity foana ny ampianarina fa tsy mety mihitsy ilay olona. Ka manadino ilay olona dia tsy makato. Fa raha matsiaro dia akato. Ianao nge raha matsiaro, ianao olona tian'Andriamanitra nge. Izay tenen'ny tompo aminao dia ataonao. Fa ny anjaranao dia mametraka ao anatin'ny fonao foana hoe sao ilay nitenen'ny tompo. Dia rehefa tsy adininao iny dia anosika anao mba akato azy amin'izay rehefa veo. Amen. Aza mana. Ary ny farany angamba laosintsika anankiray farany ao amin'ny Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy enina ambin'ny folo. Dia zao ary no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aza manadino hanao soa sy antitra fa fanatitra toy izany no sitraka Andriamanitra. Misy zavatra lehibe tsy tokony adonontsika fa reo efatra reo ihany no hoentiko androany ary ny amarana anazy dia izay hoe aza manadino ny hanao soa sy antitra fa fanatitra toy izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ry havana izay manatrika eto. Indraindray tsika manadino ny manao soa sy ny antitra. Nefa izany no tena ankasitrahan'Andriamanitra. Ny fanaova-tsoa dia tsy tokony zavatra hoe ataontsika rehefa te hanaontsika. Fa fanompona mihitsy io. Fanatitra toy izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Tena fanompona tokony ataontsika ilay izy. Zavatra tokony ho naturel aminao mihitsy amin'ny anao efa kristianina izao, zany hoe manao soa izany. Zavatra tokony
tokony tsy hoe indrona intelo ao anatin'ny fiainanao ianao no manao soa fa tokony tena fanompona ao an'Andriamanitra koa. Aza manadininy anao soa sy anitra fa fanatitra toy izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Raha manao-komena ny mahanitra ianao dia manomeza ho an'ny mahanitra. Raha afaka manampy ny mpitondra-tena ianao dia manampy ny mpitondra-tena. Raha afaka manameny ny tsy manana ianao dia manomeza ny tsy manana. Raha afaka mamonjy ny olona ao anatin'ny fahoriana ianao dia mamonjy olona ao anatin'ny fahoriana. Ary aza miteny amin'ny olona izay azonao ampian'androany hoe mandehana fa raha pitsy miverina indray dia omeko ianao fa omeo azy rehefa afaka manampy azy ianao androany. Aza manadininy ianao an'izany fa tsarovy matetika izany. Ary aza manadiny koa ny antra. Amin'ny teny frantsay moa tena mazava kokoa hoe libéralité na fanomeza. Aza manadiny ny manome fa zava-dehibe zany. Fanatitra toy izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ndraindraiky antsika manadina anareo hoe ny zavatra tsy adinintsika mihitsy dia ny zavatra ilaintsika fa tokony tsy adinintsika mihitsy koa nefa ny zavatra izay ilain'ny hafa kanefa azontsika atao. Tsy tokony adinintsika mihitsy ny zavatra ilain'ny ny asan'Andriamanitra nefa tokony afaka ataontsika ilay izy. Tsy tokony adonona izany. Ifafakarantsika androany ry havana, misy zavatra tokony adonona any. Avelantsika any izay zavatra tsy mahasoa rehetra. Misy zavatra nefa tokony tena iraikitra ao amintsika mandrakariva. Dia ireo zavatra notanisaintsika teo ireo. Fitahin'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra rehetra izay nataony tamin'ny fiainanao, ny famelan-keloka, ny tenin'Andriamanitra ary ny anao soa sy anitra. Tsy aleo ihany fa alao ajanontsika amin'ireo aloha dia aleo tsika hivavaka androany. Manao ahoana ianao? Sao dia ianao le olona trondro vavy sy trondro lahy. Sao dia mba ianao. Raha ianao zay mangatahana ny tompo mba hovany elefanta ianao. Tsy hanadino mihitsy. Tena atsiaro. Atsiaro. Mba tonga anao androso. Amen.